humanité sociale, l'humanité sociale, l'humanité sociale, sa kaizania. L'humanité sociale, l'humanité sociale, l'humanité sociale, sa kaizania.
antsika rehetra indray a manaraka tsy tapaka amin'ny fandahana natao HIDERA amin'ity andro an'ity manona indray izahay a ho an'izay rehetra mampandrosanay mpiadana tompony ho aminareo. Androany indray izahay dia faly ampaheranao any tokantrano. Tsy haiko hoe misy fotoana tsika zanak'olombelona rehetra mihitsy efa nisy fotoana nanontany tena hoe fa iza marina moa aho dia inona ny antom-piainako eto an-tany. Dia androany izay te hitena anareo hoe draindray ny olona mety miteny hoe ny asany ve ny mamaritra ny maha izy anazy, sa ny zavatra nataony hoe mety ratsy ny nataony, mety hoe avy nangalatra izy dia hoe mpangalatra zany maha izy anazy, na hoe mpijangajanga zany izy, na hoe tsy haiko hoe mety hoe ny zavatra nanany hoe manana diplôma be izy dia izay maha izy anazy, na ny zavatra mety hoe eo amin'ny fiarahamonina ny amaritany olona hoe izay maha izy anazy. Dia indraindray koa mety hoe ny olona mihitsy ny eo amin'ny sosiete no mamaritra hoe iza ny maha izy anao. Fa androany izay dia te hiteny hoe Andriamanitra no namorona antsika zanak'olombelona dia miaraka amin'izay namorony anantsika izay dia noforony koa ny identité antsika. Dia ao aminazy zany tena ahitana ny hoe iza ny maha iza ny olona anankiray. Dia tiana ohatrany hoe raha ohatrany hoe ny identité ao amin'ny fiainana tena fototra, dia raha ohatrany hoe mafy ny identité anao dia tsara ny fototra anao dia tsy voahozongozona ianao sady fantatra kokoa hoe aiza ny tokony alehanao eo amin'ny fiainana. Tena hoe sarotra be zany hoe olona hoe tsy hainy hoe izy dia tsy fantany zany hoe ahoana ny tokony ataony, inona ny tokony ataony, inona ny finalité dia makaiza ny destiné. Fa rehefa fantatrao hoe iza marina moa ianao fa inona ny namorona anao dia mora ho anao kokoa ny andeha ho any amin'ny destiné anao. Dia izay indrindra hoe ao anaty baiboly ao ao amin'ny salamo, ao amin'ny salamo ao dia miteny Davida hoe fa iza marina moa zanak'olombelona no dia tena hoe tian'Andriamanitra be mihoatra no zavaboary rehetrarehetra. Tena hoe noforoniny avec soin mihitsy tamin'izy namorona zanak'olombelona dia nandohalika izy, nasiany fofinainy. Dia ao amin'ny Isaiazy miteny hoe malala eo masoko ianao, be voninahitra ianao, tiako ianao. Dia na ny volondohantsika raha voaisany tena hoe noforoniny avec soin ny zanak'olombelona. Nefa ny zanak'olombelona avy eo tena hoe voary nanohatra anazy indrindra, ratsy indrindra teo anatrehany. Dia tena hoe mampanontany ilay izy hoe fa iza marina moa hoe ilay Andriamanitra tena ambony indrindra, ilay Andriamanitra parfait, ilay Andriamanitra tena tsisy kianina no tia anahy, no mahafantatra ny anarako, milaza anahy hoe anazy satria ozy izy zao olona noforoniko ho ahy izao ozy izy nanambara fiderana anazy. Izany hoe ny olombelona rehetrarehetra dia niforon'Andriamanitra ho anazy. Dia tena mahatonga saina be ilay izy hoe Andriamanitra avo indrindra tena miondrika tia antsika olombelona, manome antsika identité ao aminazy. Dia nao ilay amin'ny alalan'ity ity saintsaintsika mihitsy izany fitiavan'Andriamanitra izany satria azy itsika. He's a MOA.
tena hoe tena tia atsika tokoa Jesosy satria rehefa avy namorona atsika izy dia niodina ny zanak'olombelona fa avy eo mbola navota indray satria tia nifandray aminazy dia izay rehetra nandray azy araka ny voasoratra ao amin'ny Jaona toko voalohany 5:12 hoe fa izay rehetra nandray azy izy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Izany hoe izay mino rehetrarehetra dia manana identité vaovao indray dia lasa zanak'Andriamanitra. Novonjeny isika, navela ny helokontsika, novidiny lafo tamin'ny rany, nafahany tamin'ny fanandevozana, novidiny dia tena hoe manana privilège ngeda be tsika ao amin'i Jesosy rehefa tonga zanany. Manana droit be be tsika nefa koa manana devoir fa tena hoe zany hoe zanaky ny avy indrindra zany. Tena hoe afaka ianao ny amin'ny fahotanao sy ny fanandevozanao. Tena zava-dehibe mihitsy zany ary ny fahafantaranao an'izany hoe zanak'Andriamanitra ianao dia atonga anao andeha différemment eny amin'ny fiarahamonina satria fantatrao hoe ilay avy indrindra zany ny rainao, miantso anazy ianao hoe dady, miantso anazy ianao hoe avaray. Tena zavatra tsara indrindra zany. Dia donc ndao tsika hira an'izany. Raha ianao tonkira dia mira satria misoratra eo ambany ao tena hoe mila proclamenao isan'andro mihitsy zany hoe zanak'Andriamanitra. Indraindray ianao mety manadino an'izany. Indraindray mety ny société miteny anao hoe ianao tsy manana ninninino io, ohatrany hoe tsy manana ray aman-dreny ve ianao sanatria dia ahilikiliky ny fiarahamonina fa tsarovy fa zanak'Andriamanitra ianao. Tokony tsy afaka ny anao tsinotsinanao zany satria mpanjaka ny rainao. Zany hoe ianao koa zany mpanjaka miaraka amin'izany. Dia proclamena foana zany isan'andro ahafahanao mandeha différemment eo amin'ny fiainana. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a acheté à la croix grâce à son plat. J'ai l'esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré,
j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis à lui. Je suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libérée, m'a délivrée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dia arak'izany erizany hoe tena sy investa mihitsy ny Andriamanitra amin'ny amintsika satria tena tiany loatra tsika e. Tsy hay mihitsy ny hamaritra an'izany fitiavana izany. Tena nalainy avy lavitra loatra tsika. Dia ndao hiara hiverina hanatitra fiankofana, hanatitra fiderana anazy. Ataovy amin'ny fo feno fankasitrahana mihitsy ny hoe Jesosy a, tena misaotra anao za ny amin'ny nanangananao aho zanakao indray. Dia tena hoe asive reconnaissance halala ao anaty fonao. Dia tena hoe zay e, zay lazain'Andriamanitra ny mahiza anao fa tsy zay lazain'ny olona. Fa tena raiso zany hoe ao aminazy ihany no mahiza anao. Fafana nino ni dia tu kinong nyai naku purufuni fiai nakwe kanalai no avla vicha locho swajino Chile ula no vunte no mi takano Zainu la zain yule Tiam keruana zau si zawe Fiza la zain tenindawe Zayawe Izayawe
loatra fa nofidignao. Nalainao avy lavitra loatra tena nitalinao. Nidiatokinao ny ainako, orofo ny fiainako. Fa nalainao avy lavitra loatra ho ampiasainao. Dia tsarovy fa ny favaly dia miezaka foana manafina an'izay identité anao zay, satria fantany hoe raha vao fantatrao zany dia tsy afaka hozongojona intsony ianao, dia aza mihaino anazy fa tena hoe zay lazain'ny ten'Andriamanitra momba anao ihany, dia izay inoana manomboka androany, izay foana inoana amin'ny androm-piainanao rehetrarehetra. Raha sendra ady ianao, raha sendra olana ianao, dia vakio baiboly dia jereo hoe inona ny identité ako momba an'izany. Raha mandalo aretina ianao dia tsaroa hoe inona ny identité ako momba an'izany, efa nentin' Jesosy ny aretintsika, efa nivahan' Jesosy ny zavatra rehetrarehetra. Dia tena hoe miverena amin'izay foana isan'andro dia hitanao fa izy fiovana eo amin'ny fiainanao. Dia ho antsika rehetra koa raha ohatra hoe mbola tsy nandray an' Jesosy ianao, mbola tsy manana an' Jesosy ianao, dia izay te hanasanao hoe ao amin'i Jesosy ihany misy fiainana tsara indrindra. Ao amin'i Jesosy ihany nahafahanao mahita ny tena lalanao sy mahafantatra ny tena hoe inona mahiza anao dia aiza ny alehanao, avy aiza ianao dia ho aiza ianao. Dia lasa misy tsirony kokoa ny antom-pisianao, misy tsirony kokoa ny fiainanao, fa tsy vitany hoe fo maraina dia mandeha miasa dia matory dia ohatran'ny hoe routine ohatr'izay avao, fa tena ao amin'i Jesosy misy fiainana mamy be. Dia manasanao zay tena hoe mandraisa an' Jesosy ianao dia inoa izy dia ho tonga zanak'Andriamanitra ihany koa ianao, dia manana an'ilay natiora an'Andriamanitra ianao, manana an'ilay identité an'Andriamanitra ianao. Dia izay tena misaotra anareo zay niaino anay hatramin'ny farandray andro dia mino zay fa Andriamanitra ane mikasika ny fonareo tsirairay avy.
dia mangataka ny Ester zay tena hivavaka ho an'ireo olona rehetra izay mety hoe vonina izy andrian Jesosy, mety hoe nanaraka an'ity fandaharana izy tena hoe Jesosy mifanahy masina ane ampiaiky ny fony androany. Ray malala izay any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, androany izay dia mivavaka ho an'ireo olona izay tapa-kevitra ny anara-dianao Jesosy, tapa-kevitra ny olotra ny fiainana ho anao Jesosy Kristy Tompo. Efa nilaza ianao fa izay rehetra mandray anao dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany Jesosy Kristy Tompo. Tahinao ny fiainan'izy ireo ary androany izay Jesosy dia mivavaka ninona tsy mety teo amin'ny fiainan'izy ireo na fo na fiainana dia anio Jesosy amin'ny fotoana andraisany ianao dia irepare zay rehetra tsy mety rehetra eo amin'ny fiainana ianao na inona izany na hatramin'ny indrindra ka hatramin'ny indrindra Jesosy Kristy Tompo. Atolotra anao ny fiainan'ny tsiraray avy, ny asany, ny fianarany ho an'izay rehetra mianatra Tompo Jesosy tahinao ny tsiraray avy fa marina amin'ny teny aloky ny vavanao ianao Jesosy fa ny zanakao sy ny asan'ny tananao dia adidinao. Izany hoe izahay Jesosy Kristy Tompo dia adidinao izahay ary tsy mivadika amin'ny teny nomenao ianao fa manavaka anay ianao ety amin'ity zao tontolo zao ity. Ka androany Jesosy akino ampelantananao ny fiainana tsiraray avy, akino ampelantananao no avinay, akino ampelantananao izay rehetra momba ny tenanay. Ifatotra tanteraka amin'ny teninao izahay Jesosy, ifatotra tanteraka amin'ny teninao izahay fa ny masina ianao no manazava ny teny izay rehetrarehetra zay renesinay na vakinay manomboka anio dia anio fa ny masina dia hanazava an'izany ianao fa ny masina faly izahay satria nandray an'i Jesosy Kristy dia izao hoe taranaka mpandresy izahay manomboka anio, taranaka miavaka na za na ho an'izay entinay mambavaka eto amin'ity toerana dia taranaka miavaka izahay Andriamanitra ary taranaka voata mandrakizay satria taranaka Abrahama ihany koa izay noho ianao Jesosy. Ka mankasitraka anao izahay ary isaonanay ianao ny fotoana rehetra izay tanteraka tamin'ity andro anio ity. Mankasitraka anao izay satria fantatray ankehitriny ary mitombo ny finoanay Andriamanitra fa zanak'Andriamanitra izahay nateraka iaina amin'ny fiainam-pandresena, fiainam-pahagagana izahay ka na miaina amin'ny fiainana ratsy azy zao tontolo izao na mitotonga anazany na dia miaina natao fiainana hoe miakatra amin'ny vidim-piainana izahay miavaka satria manana ny teninao izahay mifatotra amin'ny fiainanay mandrakariva Andriamanitra ka mankasitraka anao izahay misaotra averinay ianao ny dery, averinay ianao ny laza, averinay ianao ny voninahitra ilay Andriamanitra avy indrindra. Mankasitraka anao izay Jesosy tsofoko rano niza nandre izao fiderana izao ny aina tanatin'ny fiderana niza nandray Jesosy Kristy. Tsofoko rano Jesosy Kristy Tompo, anaraka anay ny fiadanana, anaraka an'izay rehetrarehetra nandrehanao androany ny fiadanana, anaraka anay naiza misy anay ny fiadanana ary hitsenanao eny amin'ny Jesosy, hitsenanao izahay eny amin'ny raha lanitra Jesosy Kristy Tompo. Ka averinay ianao ny tery laza ny voninahitra mandrakizay, tehirizo izahay Jesosy, tehirizo izahay amin'ny anaran'i Jesosy. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure wrong. Am I more than just the sum of every high, every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. You say I
shine.